Djibril Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Nivava. Hoatsaraina amin'izao fotoana ny fisitrahana sy ny famatsiana rano fisoa amin'ireo tanàna miisa 7 eto Madagasikara. Araka ny fifanaovan-tsoniana tao ny fitondram-panjakana sy ny banky iraisam-pirenena teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha. Mitetina 20 tapitrisa dolara ny teti-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ho fanatanterahana izay. Tsy misy afa-tsy adiny enina ny fe-potoana andinihan'ireo solom-bavam-bahoaka amin'ny 20 jona ho avy izao. Ny LFR 2020 na ny teti-bola-panjakana sy mpanitsiana 2020 izay ahitana pejy aman-jatony maro. Tsy mitombina sy tsy ampy fotoana napetraka andinihana ny LFR io ary miteraka ny AEM maro ny fahafahana mandinika azy araka ny tokony ho izy. Isokatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireo mpandraharaha malagasy madinika amin'ny sehatra amin'ny fampiroboroboana ny zava-maniry amin'ny sehatra ny fitsaboana sy ny vokatra hafa ary amin'ny produit cosmétique. Mandidina ny 70 ireo mpifidy iraisam-pirenena andrasana mandritra ny hetsika karakaraina izy ireo anatin'izay. Nisehoana trangavon'olona tamin'ny fomba feno abibiana ny tao Antanandava, commune Mitsinjo, be Tanimena, distrikta ny Toliara Faharoa. Raim-pianakaviana iray izay ofisier de police eto amin'ny Sotronono no hita ny fokon'olona ny tsirara amin'ny tany ny maraina teo, feno tsatoka zava-maranitra. Maresaka iraisam pirenena nofoana amin'ny ministera ny atitany Britanika ny sidina mitondra ireo mpifindra monina atao Royaume-Uni ka saina venona ny Rwanda. Nitetika sy izay nambarany teo anivon'ny firenena mikambana ho tsy mifanaraka amin'ny fanajana ny zon'olombelona. Ny antsipirian'izay. Manatitra ny araba tomboko lasy tomboko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'izao alina izao ampanajana ihany koa no anasako anao anjo izany hatramin'ny farany isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Ho tsaraina amin'izao fotoana ny fisitrahana sy ny famatsiana rano fisotro madio an'ireo tanàna miisa 7 eto Madagasikara. Araka ny fifanaovan-tsoniana ataon'ny fitondram-panjakana sy ny banky iraisam-pirenena teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha tamin'ity androany ity mitetina 20 tapitrisa dolara ny teti-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ho fanatanterahana izany tanjona ny fanavaozana sy ny fametrahana foto-drafitrasa vaovao ho famahana ny olan'ny famatsin-drano. Abraham Randriamanana. Tsy maraka manoloana ny fitombon'ny mponina ankehitriny ny famatsian-drano eto an-drenivohitra sy ny manodidina raha nambaran'ny tompona andraikitra. Mahatratra 3 hetsy metatra tora 3 isan'andro ny filan'ny mponina raha toa ka 2 hetsy metatra tora 3 isan'andro ny vokatra misy. Ankilan'izay, tsy mitovy ny saran'ny fisitrahana ny rano fisotro madio an'ireo mponina. Vidina amin'ny sarany 5,000 ariary ny metatra tora 3 amin'ny rano eny anivon'ny fatsakana. Raha toa ka 700 sy 700 ariary izany ho an'ireo izay mahatonga rano any an-tokantrano raha ny nambaran'ny solitenan'ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara. Araka izany, lafo kokoa ny vidin'ny rano eny amin'ny fatsakana iombonana raha ampitahana amin'ny rano tonga isa-tokantrano. Resy lahatra fa miara-manaiky isika fa tsy rariny ary tsy mifandanja izany. 2 ny mponina eto Antananarivo hatreto no mbola mila maka rano eny amin'ireo fatsakana izay mandany fotoana ary tsy maintsy mandoa rano lafo vidy. Manoloan'izany, no tanterahina androany ny fifanaovan-tsony teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fanatsarana ny famatsian-drano amin'ireo tanàna miisa 7 eto Madagasikara. Mahatratra 20 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'izany. Ny 10 tapitrisa dolara izay vola verina raha toa ka ny 10 tapitrisa dolara ambony no fanomezana. Tanjona amin'ny tetikasa ny fanatrarana ny vina tafiditra anatin'ny velirano faharoa raha nambaran'ny filohampirenena. Amin'izao ataona roa ambin'ny sy roa arivo izao 21% malagasy atokony manana rano fisotro madio. Dia ezantsika ny anatratra an'izay hoe andao hiaraka ilovy, hiaraka hiasa mba hioatra ny ezaka ataon'ny firenena hafa-tsy amin'ny kontinanta afrikana amin'ny fahazahoana izany rano fisotro madio izany.
tafiditra anatin'ny tetikasa fanatsarana ny famatsian-drano ny fanamorana ny fampidirana rano isa-tokantrano. Eo koa ny fanavaozana sy ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa samihafa izay arahana amin'ny eo anivon'ny Jiramara nambaran'ny tompon'andraikitra. Manodidina ny 3 hatramin'ny 5 tapitrisa ireo mponina hisitraka tombotsoa amin'izany. Antananarivo sy ny manodidina, Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa, Antsirabe, Mananjary, Manakary no voakasika ilay izy, ary raha fitinina tsotra ilay izy dia hoe fanatsarana ny fotodrafitrasa, fanoloana ireo fantsona tranainy, fanampiana fantsona vaovao. Nous mettons de ces 200 $720 tapitrisa no ho ampiasain'ny orinasa Jirama amin'ity teti-bola $200 tapitrisa ity ho an'ny tetikasa fanatsarana ny famatsian-drano. Na eo aza ny fampiasam-bola ho an'ny fametrahana ny fotodrafitrasa, tsy misy dikany izany raha toa ka tsy misy ny fanavaozana ny fomba fitantanana. Araka izany ny zavatra tianay ho tanterahina izay efa nataonay tamin'ny firenena hafa dia ny ametrahana paikady izay manatsara ny kalitaon'ny famatsian-drano izay ho raisin'ny Jirama an-tanana. de services dans matière de l'eau va se faire. Ankilan'izay, totosandroany ihany koa ny fifanovantsoany teo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena Japone mikasika ny tetikasa fampitaovana Antananarivo fitantanana ny fako. Teo koa ny tetikasa fanomezana fampitaovana ho an'ny asa fandavahana lavadrano. Avy hatrany dia azo ny anteny miram-pirenena sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, tsy misy afa-tsy adiny 9 ny fimpitona andinihan'ireo solombavam-bahoaka amin'ny 12 ny volana Jona ho avy izao ny LFR 2020 na ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina 2020 izay ahitana misy ireo anatiny tsy tiana ho voadinika ny solombavam-bahoaka ka terena ho voadinika anatin'ny ora vitsy mianta. Randrianaivo. Manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora hariva amin'ny 20 ny volana Jona 2023 ho avy izao ny fotoana andinihan'ireo solombavam-bahoaka ny LFR 2022 na ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina 2023 raha ny ordre du jour nivoaka. Arak'io, tsy misy afa-tsy adiny 9 ny fepitoana nomena andinihan'ireo solombavam-bahoaka izany. Fepitoana izay tsy mitombina sy tsy araka ny tokony ho izy raha oharina amin'ny isan'ny pejy sy ireo teboka rehetra anatin'ny LFR tokony ho dinihana. Raha jerena, mizara telo ny anatin'ny teti-bolam-panjakana na sy mpanitsina amin'ny ankapobeny. Misy ny corps de loi, ny annexe izay ahitana ny tome 1, 2, 3 ary ireo pièces ahitana ny mikasika ireo fiovanaka sy anapetraka sy ireo ilana antotan-kevitra na fanamarinana. Amanjatony maro ny totalin'ireo pejy ireo ary tsy afaka ho voadinika anatin'ny iray andro. Raha jerena ohatra ny tamin'ny LFR 2021, teo amin'ny 70 teo ny pejin'ny corps de loi, izany hoe tsy ho voadinika anatin'ny adiny 9. Raha ny annexe, tome 1 ny totaly teo amin'ny mahery ny 30 pejy teo, mahery ny 500 pejy ny tome 2 ary teo amin'ny 520 pejy teo ny tome 3. Raha ny annexe io ohatra dia tsy vita anatin'ny 9 andro raha izay mahery ny 500 pejy izay. Ankoatra izay ny fotoana ilaina amin'ny fandinihan'ireo pièces sy ny maro hafa. Araka ny lalàna 2004-007 ihany koa, 80 andro ny fepitoana andinihana ny teti-bolam-panjakana session budgétaire, 30 andro amin'ny ho any anteny miram-pirenena, 12 andro any anteny miran-doholona, 5 andro avy anatanterahana ny navette. Mampametra-pantaniana manoloana io ny hevitra ambadika izao ordre du jour fandinihana ny LFR 2022 izao. Inona no antony hanerena ny fandinihana izany ho anatin'ny ora 9 raha toa ka efa fantatra fa tsy ho vita anatin'izay raha ny tokony ho izy. Misy ve ireo andininy anatin'io LFR no natao tsy ho voavaky ny ireo solombavam-bahoaka sy tsy ho voadinika noho ny fepitoana fohy dia fohy. Araka ny ordre du jour io hatrany, ny 13 Jona 2023 no tontosaina ny fivoriana azo hatreny be sy ny maro mikasika ny LFR 2022 io. Ijanona eny anivy ny anteny miram-pirenena izay ihany sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nolavin'ny solombavam-bahoaka tiany anivy ny anteny miram-pirenena tsy mba zaza androany ny tolo-dalàna momba ny fanaganana ny rafitra manokana andrindrana ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana na ny Conseil national d'évaluation tsy mifanaraka amin'ny voalaza ny lalam-pandrenona ka antony fitsipahana azy ho ny solombavam-bahoaka mifanitsaka amin'ny asan'ny solombavam-bahoaka ihany koa ny andraikitry ny rafitra ka antony nandavana izy ireo hatramin'ny farany fametrahana azy. Ny ariary ny fanoheran'ireo solombavam-bahoaka ny tolo-dalàna momba ny fananganana ny rafitra manokana andrindrana ny fanaovana tombana ny politika azony be sy marina hatrehina teny Tsimbazaza androany.
tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny tolo-dalàna indrindra ny mahakasika ny voalazany 9 mars toy ny fananganana ny CNE na ny Conseil national d'évaluation izay mifanitsaka amin'ny asan'ny anteny Mirarotonta ho ny fanehoan-kevitra. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna hoy ny fijery hoe handeha anangana rafitra vaovao isika hidelegé ny fahefana izay tsy nilazaina lalam-panorenana azo delegena amina rafitra hafa izay ivelan'ny anteny miram-pirenena. Raha lalàna no namoaka an'izany mety ho ny afaka ny eritreritra tsika hoe ndao misy lalàna ho foronina anatsarana ny zavatra izay. Fa ny lalam-panorenan'ny repoblika mihitsy no milaza mazava tsara fa hoe na mahay na tsy mahay tohinona ny solombavamboaka na ny loholon'ny Madagasikara dia anjara asan'izy ireo ny manombana ny politika ny fitatana ny fanjakana ny asa. Fa kosa mba hatomombana izany dia ny fitsarana any kaontobolam-panjakana amin'ny traikefa ananany amin'ny anjara asany amin'ny tany sy ny firenena no manampy ny antenimera anao an'izay asa zay. Ny taonan'ny solombavambahoaka tsy ankanavaka na izany namany na ny anatin'ny vondrona politika isan-tsokajiny anohitra avy hatrany ny tolo-dalàna araka izany filohan'ny vondrona parlemantara IRD nandritra ny fandraisam-pitenenana. Lalam-panorenana mihitsy raha vao filoha no nametaka antsika parlement no manao izany tomba ny politika mpanjakana izany fa tsy voalaza hoe nankiny amin'ny rafitra hafa. Ka eto zay raha matofinao dia manambara ny solombavamboaka rehetra amintsika zay mpivoreto fa mitsikoka ity proposition de loi ty amin'ny ankapobeny ko dia magnenta solombavamboaka rehetra anatin'ity efitrano ity mba tsy handany ity proposition de loi ty. Raikitra ny tsangatanana taorian'izay ka notsipahan'ny solombavambahoaka maro anisa tamin'izany ny tolo-dalàna naroson'ny solombavambahoaka ny Vaingandrano Joas Eleonor. Fanontaniana napetrany anatin'izany ny hoe misy ve ny atahorana ka mamparisarisa ny solombavambahoaka ny fametrahana ny fanaovana tombana amin'ny politika mpanjakana. Za kosa aloha ny atahoranareo fa fatahorana le fanombananareo zany elenivony le politika mpanjakana tena antony sa isika eto anivony antenimera tsy mahazaka le asa tokony sahantsika fa raha ohatra kosa ka evero anatsara ka ampahombo ny politika fampandrosoana dia tambazako. Voafaritra ny 17 amin'ny tolo-dalàna fa anana mpikambana 13 ny Conseil national d'évaluation ka ny telo avy amin'ny antenimeram-pirenena sy ny antenimeran-doholona, roa mpitsara avy amin'ny fitsarana momba ny konty, roa solontenan'ny gouvernemanta tendren'ny prime ministre, iray avy amin'ny sehatra tsy miankina ary roa fiarahamonim-pirenena. Ny fisian'ny solontenan'ny gouvernemanta anatin'ny rafitra izay isan'ny lotoherin'ireo solombavambahoaka androany. Sy ampiarina lavanilina kosa indray tsy mbola nivoaka ny isan'ireo mpandraharaha afaka manondrana lavanilina amin'ny taona 2023 3 ny teo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria raha ny taona 1 ireo nahafeno ny fepetraka nahazo ny alalana nanao ny fanondranana ny fanaterana ny antota taratasy fangatahana alalana anondrana lavanilina izay efa misokatra amin'izao fotoan'izao. Nela Ranevson. Ny taona 2023 vao ho fantatra ny isan'ireo mpandraharaha afaka manondrana lavanilina amin'ny taona 2023 3 zany fanazavan'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria. Ireo olona feno ny fepetra takiana ihany no mahazo izany hoy ireo tompon'andraikitra toy ny fampodiana ireo vola vahiny. Efa misokatra amin'izao ny fanaterana ny antota taratasy mahakasika izany zany fanazavana. Ho an'ireo solombavambahoaka tokony hipetraka mazava tsara ny politika ara-barotra. Midika tena zay izy ka ny tena tsara zany ambela malalaka ny mpisetra ara-barotra raha tiantsika androso zany ny firenena anankiray sy ny vahoaka ao anatiny. Zany zany fahitany azy zany fa tsy haiko le politika agnatin'izay zavatra zay samy mahay le politika tondrasan'le ministera fo raha zay ampagname sosokevitra ihany.
ny sosokevitra hitanay zany dia zay zay mba fahalalagna zay ihany ny sosokevitra hitanay. Rajaivona miisa 12 ireo nahazo ny alalana manondrana lavanila antony izy ireo ihany no nafeno ny fepetra takina tamin'ny taona 2024 isan'izany ny fampodiana ny vola vahiny. Lafomba vao hafa kosa indray dia zava-dehibe ny jerena vahaolana mahakasika ny arena voajanahary sy ny fiotsaky ny tany eto Madagasikara antony nitondran'ireo fohy be pikarohana siantifika nitetikasa varona manomboka izao ary ito mandritra ny efa taona nitetikasa izay mifandray mivantana amin'ny fiarahamonina eny fotony ny atrikasa fanombohana ny tetikasa varona izay nanomboka ny 13 Jona hatramin'ny androany fity nokolona. Ampitsahatra amin'ny fiotsaky ny tany sy ny fiarovana ireo arena voajanahary aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny ranomasimbe Indiana. Io ny tanjon'ny tetikasa varona izay tariny ireo fohy be pikarohana misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny AFD na ny Agence Française de Développement no mamatsy ny tetikasa izay aharitra efa taona manomboka amin'ity taona ity ka tsy hifarana raha tsy ny taona 2024. Teboka telo lehibe no mandrafitra ny tetikasa izay mizara tetikasa 7 mazava tsara. Tao anatin'izany atrikasa fanombohana ny varona izay, tetikasa 2 mazava no novelabelarina. Anisany amin'izany ny varona science de la durabilité sy ny varona tetikasa roa lehibe izay atao hoe tonga eo amin'ny toerana nilana azy mihitsy satria raha ny fikarohana ny eto Madagasikara no resahana dia nolazaina foana fa tsy tody ihany amin'ny toerana tokony andehanana any amin'ny mpampiasa azy voka pikarohana. Tetikasa roa ireo dia mifantoka indrindra amin'izay fampiresahana eo amin'ny fiarahamonina sy ny siansa izay sy ny siantifika izany. Noho izany anamafy lehibe kokoa izay fandehanana ny voka pikarohana ampiarina any fiarahamonina ampiarina ny fampandrosoana ny firenena izay zany no nanombohantsika ireo tetikasa roa androany ireo. Fifanankalozan-kevitra sy fifampizarana tamin'ireo fohy be pikarohana eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina no natao nandritra izay 3 andro izay. Nosafidiana manokana ny fiarovana ireo arena voajanahary toy ny fiarovana ny ala sy ny fiotsaky ny nofotany. Aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny ranomasimbe Indiana mandritra ity atrikasa ity. Toan'ny rikan'ny nofotany sy ny biodiversité ao anatin'izany ny ala dia mifandray ireo zavatra satria rehefa tsy misy tsony ny ala eo ambonin'le tany dia mora koan'ny rika kokoa zany le tany. Izay indrindra no mahatonga izy hoe zava-dehibe ny hijerevana miaraka izay olana izay satria mifandray izy ireo. Afaka ataontsika zany hoe miaro ny ala sady miaro ny tany ihany koa anatin'izay zavatra izay. Fa raha ohatra tsy voaro le ala dia simba ho azy le tany eo anatiny. Izay mahatonga azy ifandray tsy afaka misaraka. Mitetina €20 tsiraray ny tetikasa varona. Fitoeram-pikarohana siantifika maro no nandray anjara tamin'ny atrikasa fanombohana ireo tetikasa. Isany amin'izany ny Institut de Recherche pour le Développement na ny IRD. Eo ihany koa ny Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement. Isany nandray anjara ihany koa ny Université Antananarivo, ny CNRE ary ny FOFIFA. Mikasika ny raharaha ery Madagasikara kosa indray raha tokany fahatelo ny volana Jona 2024 no nandefa taratasy tamin'ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny ministra ny fitaterana Ranjatoela Roland nampahafantatra ny fanapahan-keviny amin'ny anesorana Andrinara Kotomanga tsy ho filoha-hevitry ny filan-kevi-pitantanana eo anivony ery Madagasikara intsony sy mamy Rakotondrainibe tsy ho filoha ny filan-kevi-pitantanana ny orinasa ery Madagasikara hatramin'ny omaly tsy mbola voarainy izy ireo io taratasy io raha ny fanazavany VPCR Rinara Kotomanga. Araka ny angom-baovao kosa raha toka miala amin'ireo andraikitra ireo Rinara Kotomanga sy mamy Rakotondrainibe dia tsy miantraika amin'ny fitazomany Rinara Kotomanga ny andraikiny amin'ny mahafilohany filan-kevi-pitantanana ny Madagasikara Airlines azy izany antony mahasamihafa ny Air Madagasikara sy Madagasikara Airlines izay fitambarany Air Madagasikara sy Tsaradia. Lafomba vao hafa kosa indray dia isokatra amin'ny sehatra iraisampireneny ireo mpahitra amin'ny fampiroboroboana ny zavamaniry amin'ny sehatra ny fitsaboana sy ny vokatra hafa ary ny produit cosmétique iraisampirenena andrasana mandritra ny hetsika inema ny alarany avison. Plante endémique avokoa foa ny 700 ny zavamaniry eto Madagasikara ary mahaliana ireo orinasa vahiny avy any ivelany mamokatra fanafody sy ireo hampamokatra produit cosmétique. Ny ampiakatra ny laharana misy any Madagasikara amin'ny sehatry ny fanondranana ireo arena ara-boajanahary no isan'ny nanaovana ny hetsika inima izay fihaonan'ireo mpandraharaha malagasy amin'ireo ampividy avy any ivelany.
Manana harena maro i Madagasikara ary manana toerana malalaka ihany koa ahafahana mamboly zava-maniry mampiavaka any Madagasikara. Maro ny filan'ireo orinasa vahiny ary ny olana amin'ny fanangonam-bokatra no isan'ny tsy nivoarana io sehatra iray io. Amin'izao, afaka miona mivantana amin'ireo mpanangom-bokatra ireo mpamokatra majinika sy vaventy eto Madagasikara. Manoloana ny sakana maro samihafa, misy ihany koa ny fitadiavana vahaolana sy ny fanoroana ireo adingana maro samihafa mila arahina. Olana aloha maro be fa ny tena proposenay dia fa olana par rapport amina problème tena lehibe indrindra amin'ilay izy. Anisany ny procédure d'exportation somary sarotsarotra ny mandeha fa sy maka ny autorisation rehetra ahafahana mi-exporter an'ireo matière première végétale ireo dia ny proposenay amin'ity édition voalohany amin'ny INIM ity dia misy journée iray mandritra ny tontolo andro zany izy formation en procédure d'exportation des matières premières végétales. Ny exportation an'ireo mihitsy zany no voaboasanao hoe inona ny taratasy ilaina, inona ny attestation ilaina le orinasa na le individuel ahafahany mi-exporter dia iezahanay zany mba hazava ny amin'izay izy plateforme ny entité rehetra concerné amin'ilay izy manodidina ny 700 eo ireo mpividy harena ara-boajanahary avy any amin'ny firenena tonga nitsidika sy nanatanteraka ny kongresy niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana ireo atantsampamokatra avy amin'ny faritra maro samihafa. Miisa 570 ireo mpandraharaha mandray anjara amin'ny hetsika izay mampiranty ny vokatra misy avy amin'ny faritra rehetra. Isan'ny tsy mampivoatra ny mpamokatra malagasy ny fividianana ny vokatra amin'ny vidiny ambany, isan'ny hiadiana ny hiampakarana izany amin'izao fiaonana izao. Anomezan-danja ireo mpandraharaha ahafahan'izy ireo mampiroborobo ny sehatra misy azy. Misy conférence koa moa zany any side event amin'ny resaka hoe procédure en exportation ny produits végétaux avy aty amintsika dia zava-dehibe zany fa ny ataoko antsoava dia mba isiny toe-tsaina gagnant-gagnant amin'irety zavatra rehetra satria rahantsika malala fa produit haut de gamme au niveau resaka fanafody ny sasany ny plante ety amintsika rahantsika malala zany au niveau ny laboratoire pharmaceutique fa vola be zany dia mba ataoko antsoava koa zany isiny hoe toe-tsaina samby miralanja zany ny vola azo mba ahafahan'ny fiainan'ny tantsaha-mpamokatra koa sy ny malagasy zany mba azo vola mitovy amin'ny sandany izay zavatra izay satria rahantsika aritra 2 andro ny hetsika INIM izay atao ary misokatra amin'ny olona rehetra. Maro ireo mpandraharaha mandray anjara tamin'ny hetsika ary saika nahitana ny faritra rehetra manerana ny nosy. Fa nifarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoan'ny CFM manany conseil du fampihavanana malagasy ho antoana 2022 maro ny tiboka tapaka nandrindra izay ka isan'izany ny anatanterahana ny fampihavanana ara-drazana ny Brickaville fomba izay tokony atao manerana ny faritra maro andravonana ny disadisa sy ny lonilony io taratasiny ireo olona voakasiky ny krizy teo anelanelan'ny taona 2022 hatramin'ny 2024 mangataka ny famitsoraka keloka sy ny fanarenana voaray ny CFM fanampanazavana. Misy 30 izy ireo nodinininay teto amin'ny CFM ary rehefa avy nodinina atao amin'ny komision dia noentina teto amin'ny fivoriam-be mba hanatraisana fanapahan-kevitra 30 izy ireo ka ny roa dia nangataka famitsorakelo na amnistie amin'ireo dossier anankiroa ireo dia ny ray noekena ary ny ray kosa nilavina. Misy raiky amin'ny 10 kosa ireo nangataka fanarenana na réparation de carrière. Amin'izy raiky amin'ny 10 ireo dia ny 7 nilavina, ny 2 niekena ary ny 2 hafa mbola mila fandiniana sy fanadiadiana lalina ka mbola hitatsika eo toy izay. Isendrikely vetivety anaty
Sik zao ny vonolona tamin'ny fomba feno abibiana tao Antanandava commune amin'ny Tsinjo Betanimena distrika ny Toliara faharoa eo ihany koa ny fanafian-jiolahy tany Ankadinandriny izay navoakasika tokantrano telobe izao tao anatiny indray alina apany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafavetivety ary. Les sensations du cinéma, l'intensité du sport, le plaisir de vos émissions favorites. Tout ça sur votre smartphone. Maintenant, c'est possible. Avec Telma TV, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Le futur est dans ta poche et la télé sur ton smartphone. Tapez vite le *111 étoile 6 dièse et inscrivez-vous sur Telma TV. Telma TV, ça fit Tsucha Malagas. Heal this heart, reopen this mind. I'll find you in my daydreams when you're miles and miles away. Mandritra ireo fotoana miavaka ifamizarana amin'ny zanakao dia eo foana Farilac. Efa ho 10 taona mahery zao. Tolory azy ampitiavana hatrany ny Farilac izay vita avy amin'ny akora tsara indrindra sy voafantina vita malagasy. Ahitana fer, calcium, vitamine 12 ary mineraly 4 izay tena manampy azy amin'ny fivelarany ara-batana sy ara-tsaina. Sous l'initiative des disciples d'Escoffier de Madagascar, venez découvrir la première édition du Salon Canela, le salon de la pâtisserie et de la boulangerie. Les professionnels du secteur pâtisserie-boulangerie seront présents. Fournisseurs de matières premières, fournisseurs de matériel, d'emballage, centres de formation, enseignes de la pâtisserie, boulangerie, glacerie. Venez également soutenir vos candidats pour la grande finale du premier championnat de Madagascar pâtisserie-boulangerie. Apprentis, indépendants, professionnels pâtisserie et professionnels boulangerie. Des animations et des démonstrations vous attendent. Rendez-vous du 17, 18, 19 juin 2022 au Novotel à l'Arbi. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity isantarantsika izany dia tokony hifantoka amin'ny fanovana ny toe-tsaina ary hanamafy ny fanabeazana ny vahoaka ireo mpisehatra isan'ny tokony raha tiana ny ampiena ny fandripahan'ala eto Madagasikara ezaka izay tokony hifanindran-dalana amin'ny ady amin'ny fahantrana raha ny fanadihadiana nataon'ny agence capsule sy ny fahitalavitra koro. Aminao, inona no vahaolana ahafahana mifeny fiarovana ny ala manerana ny nosy? Io indray no fanontaniana napetraky ny agence capsule niaraka tamin'ny Kolo TV tamin'ny olom-pirenena misy 770 taonany mihoatra ny fandohany ny volana Jona teo. Ny 770 isanjato nilaza fa omena tosika sy asa ny vahoaka indrindra ireo vondron'olona ifotony mba ahafahan'izy ireo tsy mamotika ny ala ivelomana. Tokony mametraka politika mazava ny fanjakana mikasika ny fambolekazo ho ny faneho-kevitry 730 isanjato nanontaniana. Ho an'ny 720 isanjato kosa nanambara fa tokony ampitomboan'ny fanjakana ny mpiasa misehatra amin'ny fiarovana ny ala. Ary ny ray isanjato no nilaza fa tsy misy vahaolana intsony amin'ny fiarovana ny ala. Ho an'ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampandraisana andraikitra ireo inifotony no isan'ny vahaolana raisin'izy ireo. Atsaraina ny velotena an'ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fanaovana ala vadim-boly. Izany hoe sady mamboly izy no mamboly hazo miaraka eo. Amin'izao fotoana izao moa izany ilay fambolekazo izay tena andriana ilika mihitsiny dia nefany misy mandoro le hazo mba hialana amin'izay fandoroan'olona ny hazo zay dia omena zanakazo mampidi-bola le olona. Ohatra hoe omena girofle izy omena letchi izy omena voasary izy omena kafe izy zanakafe zany ireo. Raha ireo zavatra ireo ny eo amin'ny taniny dia asiany miaraka amin'ny vanille. Tsy dia isy io ngambany hoe andeha andoro vanilla alors ny vanilla zany tena mampidi-bola ho an'ilay olona. Ny mahatonga ny fandripahan'ala eto Madagasikara izay mifototra amin'ny fahantrana.
dia no fantrana dia ny olona zany a tsy manana hoe mba inona no ianteherany akoatran'io atiala io, zany hoe avy ao izy a maka vola andoava Nicolas ny mpianatra, avy ao izy a maka vola ivelomany, avy ao izy maka zavatra anamboarany trano. Noho izay anton'izay zany a dia na dia eo ara niezaka ataon'ny fiarahamonim-pirenena anatsara ny atiala eto amintsika, ezaka ataon'ireo ONG isan-karazany, ezaka ataon'ny raiki-tapisaka amin'ilay olona mipetraka any fotony, no mahatonga an'ilay hoe miaina foana ny atiala eto amintsika. Tsy ny fantrana ara-bola ihany no hita eto amintsika, fa eo ihany koa ny ara-toe-tsaina izay tsy tokony ho adinoina ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Raha mahatsapa ny mazava-dehibe ny ala sy ny tombontsoa azo avy aminy tsirairay, iena ho azy ny fanapahana azo tsy ampiheverana eto Madagasikara ary ny tsy ambatan'olona ho tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsy ampiariana koa gasy kosa indray dia saika tsy misy latsaky ny roa alina ariary intsony amin'izao fotoana ny vidiny akoho gasy eny an-tsena na izany eto an-drenivohitra na ny mivoaka an-drenivohitra ihany koa. Maro ny antony miteraka ny fiakarany vidiny akoho amin'izao fotoana. Isan'izany ny fatiantoka teraka ny aretina tahaka ny barika mpahazo ny akoho, famporisiana ny mpiompy anatontosa vaksiny ny akoho manoloana io natomboka omaly tetsy talata ny volon'ondry ny hetsika fanaovam-bakosiny fahobe ho an'ny akoho mianta randriana ivo. Misitaka kely any Antananarivo ety amin'ny komina Talatany Volonondry, raha toa ka 5,1 ariary ny vidin'ny akoho gasy iray miankina amin'ny lanjany tamin'ny faraparan'ny taona 2024. Amin'izao fotoana izao, saika mahery ny 2 alina ariary avokoa ny vidin'ny akoho gasy. Tena faran'izay lafo ny akoho. Tsy ohatran'ny vidina akoho taloha tsy ny vidina akoho. Raha taloha ianao mividy 2 alina 4,1 alina. Zao lasa 3,1 alina, 5,1 alina ny vidananay izay vao mivarotra. Mihoampampana ny fiakaran'ny vidin'ny akoho gasy ankehitriny, ankoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny, maro no antony fiakaran'ny vidiny izany. Iray amin'ny antony ny fatiantoka matetika mahazo ireo mpiompy akoho noho ny aretina mpahazo izany. 10 taona teo izay no nivelona tamin'ny alalan'ny fiompiana akoho ity renim-pianakaviana ity. Raha toa ka sehatra asa tokony azo ivelomana tsara ny fiompiana akoho gasy, saika manetsy ny ariary maromaro ny fatiantoka ho azy rehefa tratra ny aretina izany. Zao ny akoho piko 10 dia ity zao 7 natao vaksiny fa mbola misy any an-trano fa tsy zahako. Zay zay vao nanao. Taloha mbola tsy nanao vaksiny fa manahoana ny fiatrehana ny aretin'ny vao misy barika dia maty foanany. Ohatra zao hoe manana ren'akoho 10 zao zay. Dia samy mitarika 10 aby zareo dia maty. Dia mifiatraikany aminay maty hatoka be zay. Mety hoe mampiditra eo amin'ny raha ohatra raha mivarotra akoho zao. Mety efa raha rena akoho zao nenay fa mivarotra 2 alina zay. Dia raha vatana akoho 5,1 alina. Dia mety hoe efa manana ny amin'ny 3 hetsy zany ianao. Amin'ny ohatra amin'ny akoho 3 any ohatra ataoko koty ambany fotsiny ary zany. Dia maty atoka tena be da be mihitsy izay. Ohatra hoe maty atoka any amin'ny 3 hetsy any satria naneko razany ankizy ara dia miatoka amin'io. Zava-dehibe manoloana io ny fanatotosana ny vaksin'ny akoho. Maro amin'ny mpiompy no tsy miroso amin'izany raha ny fanazavana. Ho famporisiana ny fanaovam-bakisiny io, nisy ny etsy Talatany Volonondry amin'ny tetika samby io ka miompana amin'ny fanentanana ny mpiompy izay narahana fanaovam-bakisiny maimaim-poana sy nanamariana ny fisokafana fanaovana. Eno izany barika spesy zany, izany hoe tiana lazaina dia efa raiky tapisaka eto amintsika ilay aretina. Ka raha vao tsy atao vaksiny ilay akoho dia raha miompy akoho tsika ataontsika manana 20 ilay olona mety 2 sisa miangana. Ny mariana manokana eto fa misy ilay atao hoe vétérinaire sanitaire. Ireo vétérinaire sanitaire ireo dia mandaten'ny fanjakana zany anao ny asa momba an'izay fisorohana ny aretina izay, nany hoe prophylaxie zany an'ilay aretina. Ka ivelan'ilay campagne dia nitatsa manatona an'ireny vétérinaire sanitaire ireny dia isa 3 volana zany raha tena tiana hoe arovana arakaraka le vaksiny ampiasaina koa. Fa vaksiny zao raha mahakasika fotsiny ny peste zany na pseudopeste moa ny tena izy, fa peste ny anarana fiantson'ny gasy azy, maladie de Newcastle ny tena anarany zany dia na any anaty atody ary dia efa vita vaksiny, misy vaksiny an'izany. Vao foiny akoho dia misy vaksiny, feno 2 andro indray dia misy vaksiny. Ny zavatra tsapa dia ny fiompiana akoho gasy dia anisan'ny fiompiana mampidi-bola ho an'ny tokantranona mpiompy. Zay zany ny antony hoe ao ny fanohanana. Ny tetikasa ambioka moa raha tsy aivina kely dia tetikasa mivoy
an'izay fiompiana kogasy no hatsarain'izay manaparika an'ireo teknika no hatsaraina isan-karazany ahafahan'ny mpiopy misehatra maty-anina ao anatin'izany sehampiareny zany dia mifahitana zany fa hoe ny fahasalaman'ny biby fiopy no antoka voalohany indrindra ao anatin'ny fanatsarana fidiram-bola no antony nanaovana ny hetsika hoe entanina ndretrarehetra anao an'izay fiarovana ny biby fiopy amin'ny fanaovana vaksiny. Tanjona amin'ity tetika sahitiny amporisihana ny mpiopy hanao ny vaksiny akoho ahafahany sehatra miroborobo. Lafomba vao hafa kosa indray dia hetsika sy seho samihafa no entiny Alliance Française iarahana amin'ny Telma Madagasikara manamarika ny fety mozika ho an'ity taona 2024 ity. Isy amin'ny sabotsy ho avy zao ny carnaval mozikara ho tontosaina eto Antananarivo ary ny fahasivy ambin'ny folo ny volana Jona mpanakantomano hiakatsehatra hanamarika ny fety mozika izay azo hatrehany rehetra. Raha toka tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ny nanamariana ny fetin'ny mozika tato anatin'ny taona vitsivitsy izay noho ny fiparihan'ny Covid-19 amin'ity taona 2024 ity miavaka ny fankalazana karakarain'ny Alliance Française iaraha-miasa amin'ny Telma. Ny fetin'ny mozika zany dia hetsika izay karakarain'ny Alliance Française manerana ny Madagasikara ho fankalazana ny mozika dia anisan'ny mpanohana an'izay hetsika izay i Telma satria anisan'ny sehatra tianay hivoatra sy tianay hotoanana ny sehatry ny mozika sy ny mpanakanto malagasy. Dia izy io dia manomboka ny asabotsy izao, ny asabotsy 12 Jona izay manomboka amina carnaval lehibe izy io miainga eo amin'ny Alliance Française Andavamamba dia mandeha makeny Mahamasina ary mifarana eo Analakely eo amin'ny Garsoa Rano. Izy io dia carnaval lehibe izay efa fatao hatramin'izay fa niato noho ny Covid dia miverina indray zany izy io dia azon'ny olona rehetra atao ny mandray anjara amin'io carnaval lehibe io. Zava-dehibe ny fanomezan-danja amin'ny alalan'io fanamariana io. Arak'izay misy koa ny fampisehoana mpanakanto fanta-daza maro sy mpanakanto vao misondrotra malagasy mandritra ny izay fotoana izay manomboka amin'ny 12 Jona ihany koa ka hatramin'ny 20 Jona. Manerana ny Alliance Française rehetra eto Madagasikara eo fampisehoana ireo dia ny fandaharam-potoana moa zany dia afaka jerena eny amin'ny page Facebook ny Alliance Française na ny page Facebook ny Telma Madagasikara ihany koa satria mahafonja tsara ny fandaharam-potoana amin'ity andiana ity satria maro karazany ireo mpanakanto izay andray anjara amin'ny. Tsy ny eto Antananarivo ihany ahitana ny hetsika fanamariana seho avokoa ny any anivon'ny Alliance Française manerana nosy mandritra ny fetin'ny mozika. Fa hitododo any amban-tsena vetivety sy keto ankizy miisa 20 avy amin'ireo fokotany mandrafitra ny commune amban-tsena noho ny sitraka ny hetsika didipoitra fahobe izay karakarainy ny solombavombahoaka voafidy tao manjakandrina sy ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ity androan'ity ny vola ividianana malabary ihany no mivoaka amin'ireo ray aman-dreny mandritra ny hetsika Gaeton Andriatsilavo. Miisa 20 ireo ankizy ny sitraka ny didipoitra fahobe karakarain'ny solombavombahoaka voafidy tao manjakandrina sy ny antoko malagasy miara-miainga androany. Miena ny vola mivoaka amin'ireo ray aman-dreny mandritra ny hetsika tahaka izao. Kapian zany tsy mba malabary sy ny anakitra mba etoana. Fa ny sisan'izay mba tsisy etoana izy dia zay mba avantasina tena voatra. Malabary zao mety amin'ny 30 000 50 000 sisa zay zany mba etoana zany dia sisa zay mba tsy etoana itsiny dia mba maivana le satrana. Io zao tena mahafaka amin'ny vahoaka satria eo amin'ny fidiram-bola zany efa maivana dia maivana mihitsy ny fidiram-bola am-bahoaka amin'izao dia tsy maintsy mamonjy an'izao daholo. Zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mponina sy ny fiainan'ny commune mandray ny hetsika tahaka izao ho mariky ny tamberina ndraikitra atao amin'ny vahoaka. Manala fahasahiranana hoe ny ben'ny tanàna izay nanolotra fisaorana ireo mpikarakara rehetra. Tena manala fahasahiranana satria raha ireo olona ireo zao manantona dokotera dia tsy latsaka ny roa alina eo fany noho ny fitiavan'ny malagasy miara-miainga ny commune amban-tsena dia tonga taty izy anatanteraka izay didipoitra fahobe izay dia makasitraka makatelina amin'ny fanaovana izay didipoitra fahobe izay eto anivon'ny commune. Nisaorana manokana ihany koa ny député voafidy eto amin'ny district Manjakandriana, isorana ihany koa ny andriamatoa sénateur tamin'ny fikarakarana ny fanafody sy ny kojakoja maro samihafa izay nometiny zareo nomena ny ray aman-dreny ny zaza amin'izao fanaovana didipoitra fahobe izao. Tsy ho fanalana fahasahiranana ireo ray aman-dreny ihany no tanjony
eo ihany koa ny fitsinjovana ireo ankizy izay ho avy ny faritra sy ny distrikta iray manontolo. Zany tena fitsinjovana ny ankizy mihitsy voalohany indrindra ny ankizy aty aminay be izy eo izy eo ny tonga ao zany olona 20 zany no iarahana manao metoko MMM netoko ary miezaka ny tena tsy anarabaraka an'izany na fiarahamonina na amin'ny olona aty raha fa tena miezaka mihitsy ijery zay mahasoso mahatsara ny olona aty raha ijery maharary azy ijery azy satria mafimafy ny fiainana amin'izao fotoan'izao dia mianampy azy amin'izao fanaovana ity porta foi be isaky ny commune 520 takay Manjakandriana tsy misy akanavaka tonga daholo anaovana daholo. Anatanterahana ny hetsika didipoitra faobe avokoa araka izany ireo commune misy 520 mandrafitra ny distrikta ny Manjakandriana. Tao aoriany ny tao Antsahalalina Omaly sy ny teto amin'ny commune Ambanitsena Androany, ny eny amin'ny commune Ambohitseheno indray no isitraka izany Rampitso. Vidy zay ny fora zaza dia ity indray ny famalifaliany ireo ankizy ao anatin'izay ankoatra ny fampafantarana sy ny fampanajana ny azony ankizy isany manandanja amin'ny fankalazana ny ray volany ankizy ihany koa ny hetsika fiderana n'Andriamanitra tahaka ny natao teny Alasora tamin'ity Androany ity. Niarandera niaraka tamin'ny mpanakanto Zoko David ireo ankizy eny anivon'ny Fokotany Gaeton Andriatsilavo. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny ray volan'ny ankizy, nisy ny hetsika nokarakaraina ho an'ireo ankizy eny anivon'ny Fokotany eto amin'ny commune Alasora. Hetsika fiderana n'Andriamanitra niarahana tamin'ny mpanakanto no natao. Misy artiste zany Zoko David ana fiderana eo. Fiderana satria ny zaza zany tsara manatona Jesosy dia mba fiderana miaraka amin'ny Jesosy no lohateny nanaovana izao fetiny ankizy zao. Dia mirary fety sambatra ho an'ny ankizy rehetra sy ny tokantrano isa-tokantrano. Niompana tamin'ny fanitanana sy ny fampianarana ara-pinoana araka izany ny hetsika sy ny fampifaliana ny ankizy teto. Isan'ny tanjona amin'ny fankalazana ny ray volan'ny ankizy tsy aivina ny fampafantarana ny zo fototra ananan'ny zaza sy ny ankizy, ny fampisitrahana ny zaza sy ny ankizy ireo zo manandrify azy, ny anetanana ny rehetra hanaja ny zo ny ankizy, ny anandratana ny teny malagasy sy ny kolotsaina malagasy, ny itiavana ny teny malagasy sy ny kolotsaina malagasy, ary indrindra ny ampivelarana ny ankizy eo amin'ny sehatry ny kanto sy ny kolotsaina. Trangam-piarahamonina kosa indray nisy ona tranga von'olona tamin'ny fomba feno abibina ny tao Antanandava commune Mitsinjo Betanimena. Mpianakaviana iray izay ofisier de police efa misotro ronono no hitan'ny fokon'olona ny tsirara tamin'ny tany maraina teo feno tsatoka zava-maranitra Bonhomme Maëlysée Kolo Toliara. Commissaire de police tao am-pani teo aloha ary efa misotro ronono izay fantatry ny maro amin'ny anarana Mahamoud Ben Ali, ity raim-pianakaviana 17 taona nisy namono amin'ny fomba feno habibiana ka etafaty teto amin'ny Fokotany Tanandava commune Mitsinjo ny maraina teo. Mbola mifatotra tady ny vozony ary feny tarehiny. Efa hatramin'ny omaly efa hatramin'ny folojona izy no tsy hita raha ny filazany fianakaviany. Maly maraina indray reky zaho toatina nisy tsy hany ho azy sakafo maraina. Dia lafa nateriko sakafo maraina io dia reo nahodako zay hanamboatsy jiro. Fa tampaky jiro amin'ny tsano amin'ny azy ao zay. Dia hoe hamboary zany hapetaka fily io. Dia lafa hapetaka amin'izay ny fily io, iaho tiasany nahodako iny handeha hila testera mba hafantara zay misy courant ty fily toa. Avy ny maly midi zahay nisy sakafo ho azy mbo siaro fa mikatoka gadana tsanony io. Avy ny maly hariva hanesy sy hany indraiky zahay mbo mihily gadana avao ny tsanony io. I amin'izay maraindray zahay mipetrapetraky manenty tele eo nihirahy anakin'igny nivily mokary miaraka amin'ny vary lisatambazary agny. Igny amin'izay nahare hoe mama hoe zahay mipetrapetraky eo misy ndaty re zay hoe mivola amin'ny lala igny hoe misy nahoda maty zao amanga roa. Zahay maniendraky sa mivolambola fahatany hosanany izy zay nitezerana zany niza zay. Nanino laha mandeha avao tsika zahay nandeha to. Fantaky tsy naraha tsy nanimo dia tonga dia ho maty dia harian'olo aty ty fatiny tsy nivonon'olo zay. Taty ty fatiny. Mpiambina toeram-ponenan'olon-tsotra iray no nahitany vata mangatsiaka ny tompolahy mitsarara amin'ny tany ka nampandrehatrany ny sefokotany. Taorian'izay tonga teny an-toerana ny sefokotany n'Antanandava niaraka amin'ny mpitandro filaminana. Ny fahitana azy zany misy
ajabaka andrefato zay nisy mpianatsy Vomaray. Dia lafa ito moa nivio somary nivio navakany milay amin'ny sisiny aloha dia tserika amizay izy ao anaty lakoro aminay eto ka ino mampivomaina jato io. Dia miboaka amizay baka anaty lakoro mamoa vavahadina io. Dia manita tserika aminay mahita olo mibabaka koa zahay dia zahay naototomo baka io koa tseridrady. Aleo atsika nahazo lava amin'ny président fokontany tanàn-dava fa sarotra avao ny raha manao amin'ireto mba ahafahan'ny président mandray mesure koa amin'ny raha tokony atao. Dia nikoko hazo lava ma zahay dia tonga le fokon'olo nanintenerazana teto. Efa hinao koa hoe lafa tandragnoany nisy nangalaka azy le olo mifaritsy toa reo hoe misy fa olo maty aminay aroa. Efa teo farana nagatriky nanao constant io ato. Dia ndikaiky niantso mera aho na gendarmerie Andalavy. Ka nataoko lokana moa misy fery vinangon'olo. Hitako io mirohy taligny vozony. Efa eo am-pelantanany manam-pahefana amin'izao ity raharaha ity ary efa mitohy ny fanadiadiana. Ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany dia tokantrano miisa 3 no notafihan'ireo jolahy tao amin'ny fokontany fiafinana commune ambanivohitry Ankadinandriana district Antananarivo Avaradrano ny alany 14 Jona ifony 15 Jona. Olona roa naratra mafy nandritra ny fanafihana ary vola mitetina 4 sy tao amin'ny tokantrano voaloha sy volam-piamin'ireo jolahy izay tsy misy misarotavana nafika ny fokontany tokony tamin'ny 10 alina araka ny tatry ny filoham-pokotany ny valapatra araka izany ireo jolahy nandritra ny fanaovana ny asa ratsy fanampanazavana. Fokotany fiafinana mivery ny vola firavaka fitafiana misy vatra moa tamin'ireo olon-dreo dia mety ndolo ny TPN tao dia ny seramampizaaka ny nahoany tamin'ny tany dia misy vavavy anankiray nidirany voalohany mety nitety tanàna dia isaky miditra amin'ny trano anankiray manao action izy dia asainy oka amin'ny tany le vehivavy io. Renim-pianakaviana anankiray koa tary amin'ny anankiray io zany no tena reo no voadaroka. Le tarin'le vatra anankiray zao nientana rehetra lasa ny daholo dia le dia telefônina moa lasa ny daholo izay midirany rehetra. Dia valapatra tanteraka izy dia le satria ny finday tonga dia lasa daholo ny tao tanàna tsisy na ino ndaty koa maniry be le tazo dia manavinavy daholo. Za moa zany président za ity apita dia nahazo rappellement tamin'ny 2012 dia avy atany dia niatandry zareo dia teko tamin'ny 2060 zareo tonga. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena nofoanan'ny ministera ny tany Britanika ny sidina mitondro ireo mpifindra-monina tao Royaume-Uni ka saina avelona ny Rwanda nitetika azy izay nambarany teo anivo ny firenena mikambana ho tsy mifanaraka amin'ny fanajana ny zon'olombelona. Any Royaume-Uni tsy manaja ny zon'olombelona ny fepetra fandroana mpifindra-monina ataon'ny governemanta britanika raha ny fanambarana nataony teo anivon'ny firenena mikambana. Manoloana izany nofoanana ministeran'ny ady tany britanika ny sidina mitondra ireo mpifindra-monina avy any Rwanda miisa 30 izy ireo izay ahitana ireo teratany iranianina, irakianina. Raha ny fantatra mpifindra-monina miisa 7 tamin'ireo 30 no nokasaina averina ny amin'ny tany niavy no maly. Izy araka izany ny didy vonjy-mankena avoakany avy eo anivon'ny fitsarana Europeana momba ny zon'olombelona ny amin'ny fampiatona ny fandroana ireo mpifindra-monina teratany irakianina ireo. Ankoatra izay, manameloka ary mangataka ny fanafoanana ny volavolan-dalàna mikasika ny fandroana ireo mpifindra-monina ny Royaume-Uni ankehitriny ireo fikambanana tsy miankina sy ireo antoko-pivavahana ny antoerana. Izay ihany koa no entina mamarina ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany fotoanantsika rapitso amin'ny ora mahazatra eto amin'ny fahita lavitra kolo hatrany mandrapitafy ary tokolasy toboko vavelo matomboka.
des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.